atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fasisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atokotran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ran'olotra ny aina, olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra isika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iaranao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fagniry. Oy ny foko taminao, mitady ny endrikao ao ry Tompo, aza fenonay ny salovantavanao, salamo fa 420. Ankafaliagna ankaravoagna no anoloragna fiarabagna antsika jiaby izay magnaraka tsy tapaka ity onjam-peon'ny radio Fagniry mamintsika ity, izay onjam-peo mamitambatra ho iray, sady onjam-peo mitady mandrakariva ny anitatra ny fanjakan'Andriamanitra eto amin'ity diosèzy mamintsika ity. Isoranay ianao izay mankamamy sy mankafy ireo fampianarana sy toritenin'ny Monseigneur Archevêque eto amin'ity onjam-peon'ny radio Fagniry ity. Toloranay fiarabagna antsika eo ve jiaby tratran'izao alahady faharoa amin'ny karemy amin'ity taona di amin'ity taona 2024 ity. Koa amin'izao alahady faharoa amin'ny karemy izao dia toloran'ny eglizy lohahevitra isika ny hoe i Jesoa miova tarehy taratry ny asoavantsika rahatr'izay. Ndeo renesitsika ireo vaky-teny masina atolotry ny eglizy amintsika izay arahana fampianarana sy toriteny avy amin'ny Monseigneur Archevêque aray amandrenitsika. Tamin'izany andro izany, i Abrahama dia nentin'Andriamanitra nivoaka ka nilazany hoe atopazy ijery ny lanitra ny masonao ka isao ny kintana raha mahisa azy ianao. Ary izy taminy, ho tahaka izay ny taranakao. Ary niny ny Tompo i Abrahama, ka nekeny Tompo ho fahamarinany izany. Ary izy taminy, izao ny Tompo nitondranao nivoaka avy any Ora amin'ny Kaldeanina, mba hanomezako anao ity tany ity hanananao azy. Hoy ny avaliny Abrahama, Tompo Andriamanitra, inona no afantarako fa hanana izany aho? Dia hoy ny Tompo taminy, mandehana, maka omby vavikely 7 taona iray, osy vavy 7 taona iray, ondrilay 7 taona iray, domoina iray, ary
vantomboromay lala iray. Dia nentina Abrahama nakeo aminy ireo biby rehetra ireo, ka nosasainy roa mitovy avy izy ireo dia nampifanindrifiny avy ny vakiny, fa ny vorona tsy mba nosasainy. Niantoraka hifaoka ny fatin'ireo ny vorona piaza, fa noroainy Abrahama. Raha ilainy lentika iny masoandro, dia rendrika ny torimaso mafy Abrahama. Arindro, no tsindriany tahotra mafy sy ny aizimpito izy. No ny maty ny masoandro, ka efa maizina ny andro, dia indro nisy memy mivoatsendroka sy fanilo mirehitra namakivaky retsy biby voasasaka. Tamin'izany andro izany, nanao fanekena tamin'ny Abrahama ny tompo nanao hoe, omeko ny taranakao ity tany ity, hatrany amin'ny on'ny Ejipta ka hatrany amin'ny ony lehibe, dia i Eufrata izany. Izany ary ny tenin'ny tompo, isaorana ne Andriamanitra. Iantrao ao cavaleiro, voninay janeu, maniray, sini sanaka, sini panay masno. Takani teu aloha si ankeichin, si mandaksay amen. Mandaksay samyak tumpu, yanareza itunda, paurina si mapesa dentana. Vaky teny masy faharoe taratasy ny masindray Paoly apôstôly ho an'ny kristianina tany Filipa. Ry kristianina havagna, makataka ianareo, ary dinio ireo mandeha araka ny oatra hitany taminay. Voalazako taminareo matetiky, sady mbola lazaiko amin'ny ranomasy koa ankehitriny. Fa maro no mandeha miseho ho fahavalony azy fijalian'i Jesosy Kristy mihitsy. Fa averezagna no iafaran'ireny, fa ny kibo no andremaniny, ny tokony ampamenatra azy no ireareany, ny zavatry ny tany no any ankamaminy. Fa isika kosa dia ny anan-danitra no fanjakantsika, ary avy ihany koa no iandrasantsika mpamonjy dia Jesosy Kristy Tompo, izay anova ity vatantsika tsinitsinina ity, ka ampitovy endrika azy amin'ny vatany be voninahitra, araka ny heri ny fahefana nampanekeny azy ny zavatra rehetra. Koa amin'izany ry kristianina havana mamiko indrindra, fifaliako amantsatro-boninahitra, mahareta tsara ao amin'ny tompo araka izany. Izany ary ny tenin'ny tompo, isaorana ny e Andriamanitra. Umbatsika mianakavany ny tompo ho tanteraka tokoana izany. Evanjely masigny dia Jesosy Kristy nosoratany masinda Luka, voninahitra ny ho anao ry tompo. I Jesosy dia nitondra i Pierre ndraiky Jacob ary Joany ke niakatra tagny tampony bongo mba hivavaka. Izy koa zare mbola mivavaka igny dia niova tarehy, niova sora sady tonga fotsy mandropieka fitafiagnanazy. Ary hindro nisy olo roa lahiny nikoragna taminazy, tsazovy zegny fô i Moïse ndraiky Elia. Izay niseho tamboninahitry ndraiky nilaza ny alasagnany ny alasagna zay tsy maintsy ho tanteraka any Jerusalema. Navesitra torimaso baky Pierre ndraiky namany, nefa naharitry tory ihany izy, dia
nahita voninahitry Jesoa mba amin'izy roa lahy teo aminy. Ary tamin'izy roa lahy niataka dia hoy Pierre tamin'i Jesoa: ry mpampianatro, tegna tsara sady mahafinaritra mitoetra ty, ke andeha anangana lay telo eto, ny araiky ataoninao, ny araiky ho an'i Moizy, ary ny araiky ho an'i Elia. Tsy hainy mazava nefa ny raha nivolagniny. Izy koa mbola nivolagna zegny izy dia nisy rahogno nanitriky ro, ke natahotra izy telo lahy tamin'ny nidirany tao agnatin'ny rahogno. Ary nisy feo avy tao agnatin'io rahogno karaha ty volagna nataony: ity ty no zanako malalako, tandrignesa izy. Ary ilainy teny igny tamin'ny mbola nivolagna igny ny feo dia i Jesosy araiky fô no hita teo. Ary nangigny ireo mpianany, ke tsy nasaky nivolambolagna na tamin-jovy na tamin-jovy tamin'izay andro zegny. Izany ary kankalazaontsika ny tenin'ny Tompo, derany eo anao re Kristy. Kristianina ava malala tena ao anatin'ny karemy tokoa isika izao, ary nasongatisika tamin'ny alahady volony karemy lasa teo fa ady sady dia ny fiainana, ady izay hitondratsika amin'ny fankalazana any Kristy ny sagnako velona, izay manambara lay fiainam-baovao andraindraitsika, ary dia izany tokoa ny lohevitra atolotry ny eglizy amin'izao alahady faharoan'ny karemy izao. Izy Jesosy tare eo tandrombohitra dia misantatra sady manambara izay fiovampenitra eo anivosika izay, lay fiovana andraindraisika raha miaraka amin'ny Kristy isika, raha mbola nivavaka tokoa izy Jesosy dia niova toetra ny tarehiny, ka azosika onona tsara zany fa zava-dehibe tokoa ny vavaka, satria io mampiova asika ary dia fantatra asika ny anjara toeran'ny vavaka amin'izao karemy izao, amin'izao ady amin'ny rasy, ka atonga asika ho zanak'Andriamanitra tahaka ny Kristy niova tare teo tendrombohitra, sady dia ho isika makany amin'ny fiainana tsaratsara kokoa misy an'Andriamanitra, izay io fiovantare io no andrasa asika ady amin'ny fahotana zany, tsy amin'izao karemy izao ihany fa ady isan'andro, satria ny fahotana no mahatonga asika tsy mivelona ny mahajanak'Andriamanitra asika, ary ny fahotana no manapotika ny fifandraisasika amin'Andriamanitra, ny tontolo-piainana, ny tontolo-pinoana ifandraisasika amin'Andriamanitra noho ny izay fahotana izay hitasika amin'ny tantaran'ny Genèse, dia potika tokoa, potika noho izay ihany koa nefa ny fifandraisasika amin'ny tontolo-piainantsika eo anivon'ny fiarahamonina, fantatrasika ny fifandraisasika samysika, ary rehefa potika tahaka izany ny fifandraisana amin'Andriamanitra, ny fifandraisasika samysika, dia milaza miara-mahitsika fa potika ankehitriny ny fifandraisasika amin'ny zavaboary, izay ireny etraketraky ny natiora izay saintsaina ny vokatra ny eran'izao tontolo izao. Hitasika amin'izany ary fa ny fahotana no mahatonga reny fifangaroan'ny zavatra izay manahirana eo amin'ny nivon'ny fiainantsika, ary abaribarian'ity korotana virusy ity
izany fifangaroany zavatra zany ka korontana tanteraka ny fiainantsika no ny fahotana tokoa ry kristianina hafa malala dia potika ny tontolo mpiainantsika, ny tontolo iainantsika, ny tontolo mpinoasika ka efa no adiadiasika zay tamin'ny alahady lasa teo raha i Jesoa niady ny fakapanahy tananevitra ary dia natoriny amintsika ny lalana ary dia ity niany ity sy manoro fotsiny lalana izy fa ambarany amintsika amin'ny alalan'ny fiovana tare no nitanjona raha miombona amin'ny tanteraka isika raha ny mbola mivavaka izy hoy ny evanjeliny renisika teo dia niovany tareny azosika honina tsara amin'izao ry kristianina hafa malala ny antony ietresika ihany koa an'izao synode izao mba hahafahasika manorina eglizy miaradia makany amin'ny fiainana mahazanak'Andriamanitra sika mandray atanana ary miara-miady amin'ny rasy manapotika sika zay vato misakana sy hafahasika miroso amin'ny fampandrosoana amin'ny lafiny rehetra ahitana ny fivelarana ny maholona sy ny olon-drehetra izay no tian'ny papa asongadina amin'ny afatry ny karemy zay mbola ho alalintsika bebe koa fandrindra moa amin'izao synode izao ka nahatonga azy mananotranitra araky ny tenin'ny Masindahy Paoly ka sy hoketraka na hokivy amin'ny asa fanasoavana isika vokatry ny fivampenitra mahery vaika tokoa ka andresesika ny vato misakana ka ahafahasika mandresy ireo vato misakana sy anaovany soa no ahatonga sika anana an'izay fivelarana izay raha resy tokoa ireo raha sy mikiky ny fiainansika dia avao tokoa ny fifandraisasika ka ifanao soa mandrakariva isika hiezaka isika ikolokolo ka ny filansika sy ny sitrapo voafe ifanaraka amin'ny tontolo iainana fa sy fanaovana ny taniny kivo ary fanararotana tahaka ny atao any sasany amin'izao andro izao fa noho ny maha olon-dehibe amin'ny finoana antsika olom-baovao vokatry ny papa ny zary fahariana vaovao dia miova ny fifandraisasika ho isika teo ka io lay départ vaovao andraindraysika vokatry n'izao synode izao raha miara-maty amin'ny Kristy tokoa isika amin'ny fahotana dia hiara isangana aminy ary io no ady lehibe ary sy ady sika samyrery fa ady miaraka amin'ny Kristy ka raha miara-misangana amin'ny Kristy sika dia zary zavaboary vaovao izany tokoa no antenaitsika amin'izao paka izao ary irososika mikatroka amin'izao synode izao ka izao alahady faharoany karemy izao dia mampisongadina fa ny lalan'ny azo fizaliana sy izay no farateny fa manambara kosa amintsika ady sady dia izay niainan'i Jesoa ka izay no mahatonga sika amin'izao karemy izao mibanjina bebe koa ny lalany azo fizaliana ary hita sika amin'ny fanatanterahasika ny lalany azo fizaliana fa sy mandeha ho azy izany enosika aza Jesoa lavo intelo fa nitraka mandrakariva izy ary nizoro amady sy dia azy ary dia sy mora tokoa fantatry Jesoa ary zany izao ady etresika izao ary izany no antony nitondrany ireo mpianatra niataka nivavaka tany an-tendrombohitra zay toerana novany tare hitasika amin'izany ary ry kristianina hafa fa sy maintsy miataka amin'ny izao fiainana mampirefarefa sika izao sika zany hoe sy hoe mandositra sanatria fa andeha hivavaka kararoty izao fotoana izao anaova sika vavaka eo anivon'ny eglizy kely fianakaviana eo anivon'ny eglizy iombonana anatanterahasika an'izay ezaka iombona sika amin'i Jesoa izay
ka raha miombona amin'ny Jesoa tokoa isika dia tahaka ny voalazany evanjely efa naverimberisika teo, iova tare sy ny sorany ny ambara amin'izany fa ny fiainantsika io mamirapira satria ao amin'Andriamanitra araka ny voalazany evanjely mihoatra ny famirapiratana rehetra izay niseho tamin'izay fotoana izay, ka mandresy mahalevina ny arasiana sy ny fizaliana rehetra ka araroty ary ry kristiana ava malala izao fotoanany karemy izao iombonantsika amin'ny tompo ka amin'izay izy andavorary ny fiainansika ary io fiovana sora io fiovana tare io no azo lazana manambara fa zavaboary vaovao isika, izany no antenaintsika ary amin'izao paka izao ambarany Jesoa eo ampanomboana an'izao karemy izao ny tanjony ny paka, zany hoe raha miara-maty aminy amin'ny fahotana isika dia miara-mitsangana aminy, zany hoe amirapiratra ny fiainansika. Ka io fahazavana manzopika hita tamin'i Jesoa io no manambara ny maha-Andriamanitra azy, ary zay ny dikany batemy ho asika miova ho zanak'Andriamanitra isika, zany hoe mandalo amin'ny fiainana rasy sy zarizary ka miditra amin'ny fiainana vaovao dia fiainana mahazanak'Andriamanitra, ary zay ny fahariana vaovao, zany hoe tahaka ny fahariana voalohany no arian'Andriamanitra mitovy endrika aminy isika ka azary zanany, ka izay koa amin'ny fahariana vaovao miverina amin'ny toetra mahazanak'Andriamanitra sika ka izay indrindra no natonga ny Piera sy ireo apôstôly niaraka taminy ny lohabava mahafinaritra ny toetra ty ka ndeha anangana lay telo. Dia izay tokoa raha ao amin'Andriamanitra isika, raha amin'ny alalany sy miaraka aminy ary ao aminy ny fiainansika, izany hoe tena miombona amin'ny Jesoa isika, dia zary fiainana mahafinaritra ka nampiloabava any Piera io, satria izay tokoa ny araka ny voalazany ny salamo endre mba mahafinaritra loatra ny mpianakavy sara ny piralahy, ka izay indrindra no okary no ivelomasika mandrakaliva hiara-dalana amin'ny fiainam-baovao miaraka aminy isika, ka sy misy ny efitrefitra amin'izay, ary zay lay lazain'izy i Piera io mahafinaritra ny mitoetra ty satria efa olo raika ao amin'Andriamanitra isika, zanak'Andriamanitra isika, sapany masinda-Piera sy ireo apôstôly namany teny an-tendrombohitra, izay fiovantenitra lalina izay, lay fiovana sora izay sy sora no ambarany fa lay fiainam-baovao ao amin'Andriamanitra, ary dia izay koa ny ry isika amin'izao paka izao, ary homanintsika amin'ny alalan'izao karemy izao, ary izay ihany koa ny risika amin'izao synode izao, ka hatonga sika ho tena fianakaviamben'Andriamanitra, frately tuty, olo raika sika ziaby, eglizy velomin'ny batemy, miombona miara-dalana mandray atanana ka zary tabernakla velona sara ny toetra ty, ka ingany ho avy izay fotoana izay ka samy volana sika kiraikiraiky ka ilaza hoe sara tokoa ny mitoetra ao aminao Jesoa, ka ndeha ary anorona sy hoe anorona lahy fa anorona eglizy fianakaviamben'Andriamanitra, ka samy anana anjara toerany rehetra ao eo anivon'izay eglizy fianakaviamben'Andriamanitra, frately tuty, olo raika sika ziaby. Izany no mahatonga ny papa mamerimberina raha miova tokoa ny fosika dia mibebaka isika, ary zay ny fiovana sora voalazany evanjely, ka ho kolokolo isika sara no izay fibebana sy fivovana izay depart vaovao isika,
ny tranobe iombonana ny maison commune satria io tranobe iombonana io voakolokolo sara no amelogna asika ho tanteraka izany fikolokolola izany raha miombona amin'ny Kristy tokoa isika ka miara misalahy ny ray ina mampandroso ny fiainasika mba ho fiainana misy an'Andriamanitra fiainana mitondra asika amin'ny fampandrosona ny olona manontolo sy ny olona rehetra ambara ny evanjely amintsika ary ny any ny lalakombana amin'izany fanorenana sy fanatsarana sy ny fikolokoloana ny tranobe iombonana izay ka hitondra asika amin'ny fanorenana ny fianakaviam-ben'Andriamanitra sy inona izay fa ilay nambara ny feo avy any an-danitra hoe ity ny zanako malalako enoy izy ry kristianina hava malala amin'izao karemy ady sady dia izao ny lalakombana dia ny fandraisana ny tenin'Andriamanitra eo anivon'ny fiainansika sy hivon'ny fiainansika ny fiainoansika ny fampianarana atao amintsika ary zany no atao hoe synody katolika aho ka mandalina ny finoko izany no teny ataosika amin'izao synody izao zay ny tanjon'izao synody izao miara mitandreny tenin'Andriamanitra fanily ny fiainansika ary sy iza ny tenin'Andriamanitra fa i Jesosy zay lalana sy fahamarinana ary fiainana ka izao tokoa ary ry kristianina havana ny vanim-potoana tsara hiainoansika ny tenin'Andriamanitra andalianatsika ny finoana sy hoe finoana akandrina fa finoana izay izy roasika amin'ny maha-katolika sika ary raha katolika mizoro amin'ny finoana dia vonina anompo andray an-tanana katolika mankalaza izay finoansika izay atao sika amin'izao synoda iarahasika manao izao ny ivelomansika anio afatr'Andriamanitra tamin'ireo apôstôly rehefa niova tare i Jesosy teo tendrombohitra tao anatin'ny raona nisy feo nilaza hoe ity ny zanako malalako enoy izy ka aokary ivelomansika sara lay teny natao tamintsika raha nanositra nilavenina ny pretra tamin'izay ka nilazany hoe menoa ny evanjely ka mibeva ka izay indrindra niezaka ataosika amin'izao kareny izao hieno ny tenin'Andriamanitra ka hibevaka ary izay koa nitanjona amin'izao synoda izao ka oka sy ho resaka fosiny izany no ataosika fa hirosaka lalindalina kokoa isika ka hirosaka amin'ireo voamieran'asa fa indrindra amin'izao fotoana sarotra diavisika izao no ity korontana virus ity no ireo rivo-doza sy rivotra maro samihafa sy anay miay tany koa manambara fa mikorontana tanteraka ny zavaboary dia oka sy ho ketraka amin'ny fanaova soa isika hoy ny afatra ny papa katolika tokoa aho ka mankalaza ny finoko amin'ny alalan'ny fiainana andavanandro izany tokoa ny tokony heveratsika iverenantsika amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny sakramenta ny fampihavana ny kofesy zay ambara ny vakiteny voalohany enisika androany sara hoe ny vakiteny voalohany zay bokyny Genezy manambara ny faneketiavanana natao tamin'ny Abrahama ka afahasika koa miditra amin'ilay faneketiavanana andrandraisika raha miombona amin'Andriamanitra isika ary zay mitanjony ny zao karen'izao anomana antsika amin'ny paka zay Kristy ny faneketiavanana asika i Kristy nanolotra ny aina miombona amin'ny Kristy ka zary zavaboary vaovao tokoa araky ny fampianaran'ny Masindahy-Paoly amin'ny vakiteny faharoa ho indrindry Masindahy-Paoly ampitovy endrika azy amin'ny vatany be voninahitra araky ny herin'ny fahefana nampanekena azy ny zavatra rehetra raha miombona amin'ny Jesosy tokoa isika amin'izao ady atresika izao ady tondrasika ampaka fandalovana ady amin'ny rasy ady amin'ny fiainana sarizary
ka iova ho tsara isika tahaka ny fiovan'ny Jesoa nitareny ao teo tendrombohitra, ka amin'izay tokoa dia ampitoviany Jesoa aminy isika, zany hoe zary zanak'Andriamanitra. Ka raha zanak'Andriamanitra isika araky ny afatra ny Papa amin'izao kareny izao, dia ezaka tokoa eo amin'ny nivon'ny fiainantsika andavanandro ivelona an'izay fibebana amin'ny lafiny rehetra, fa indrindra amin'ny fibebana ara-ekôlôjika, izany hoe eo anivon'ny fiainantsika ahatonga antsika hanorina tontolo iainana izay anjakan'ny fivelaran'ny tontolo mpiainana manontolo, ka ahatonga antsika tokoa anana fiainana mahazanak'Andriamanitra. Ka rehefa mivelatra araky ny maizy azy ny zavaboary, dia io no hanampy antsika hiroso hanorina tontolo mpiainana vaovao, vokatry ny fosika vaovao, mampanjaka ny marina, mampanjaka ny rariny sy ny isiny, ka mivelona ny tena fifankatiavana marina, dia tsy inona fa ilay fihavanana sady kristianina malagasy. Io ry kristianina havana no azo lazaina fa fiovan'ny saora eo amin'ny fiainantsika, zany hoe ilay fihavanana soatoavina sarobidy eo asika, mampivelatra asika satria eo anivon'izay soatoavina izay Kristy, ka izy no mamelombelona azy, ka ahatonga asika tokoa ho anana ny tena fivelarana ao anatin'izay soatoavina izay. Anirapiratra tahaka ny fiovantareny Jesoa ary ny tontolo fiainantsika amin'izay, ka hiroso amin'ny lalindalina koa amin'ny tontolo mpinoana izay ivelomansika ny fifandraisana vaovao amin'Andriamanitra eo anivon'ny fiainantsika, eo anivon'ny fianakaviana eglizy kely, eo anivon'ny fiarahamonina, eo amin'ny eglizy tranon'Andriamanitra, ka ahatonga antsika ho fianakaviam-ben'Andriamanitra, frately tutti, olo raika asika ziavy. Ry Jesoa Tompo, mankasitraka sy mankatelina anao tokoa izahay amin'izao alahady faharoan'ny kareny izao, izay nanehonao amin'ny alalan'ny fiovantare, manambara izay iseho aminay rehefa miombona tanteraka aminao izahay, izany hoe rehefa mivelona ny mahazanak'Andriamanitra vokatry ny Paka, ka ingany niady atrehanay amin'ny rasy miaraka aminao, hitondra amin'izay fiovana izay, ka hitondra anay amin'ilay dia ny Paka ahafahanay mankalaza ny tena fiainana. Ka izao synody etrehanay izao ane, anampy anay koa hivelona an'izay. Ambaranao fa sy ny lalany azo fizaliana tokoa ary no tanjona na ny manana ny teny farany, fa ny fisanganako velona raha manatanteraka izay anty amin'ny rasy izay raha miara-maty aminao amin'ny fahotana, ka afaka andresan'ny ty korontana virus ty. Tsy irery izahay mamakivaky izao karemy izao, fa miaraka aminao ho tanteraka soamantsara amin'izao fankalazana ny Paka izao ne zany rehetra zany, ka iova tokoa izahay, ka ahazo vokasoa amin'izao synody izao, satria zary olom-baovao aminao, zary zavaboary vaovao midera sy mankalaza ny fitiavanao sy ny voninahitrao eo anivon'izao tontolo izao. Ry Jesoa Tompo, ampianary tokoa ary zahay mba hahita ny voninahitrao eo amin'ny fiainanay, ilay voninahitrao niseho tamin'ny mpianatra teo tampony tendrombohitra. Ampianary zahay ahay ienanao tokoa amin'izao ady sady dia izao, araky ny nambarany ray intiny zanako malalako eno izy engany izay hiara-maty aminao amin'ny fahotana, fa indrindra ity korontana virus ity, dia hiaraka hisangana aminao, ka ho zary eglizy olona velomin'ny batemy miara-dia miombona ka mandray an-tanana, zary tabernakla velona
manorina eglizy fianakavian'Andriamanitra frately toto olo raika sika ziaby mikazy ny tranobe ombonana zay ka anjakan'ny rariny sy nisiny anjakan'ny fifankatiavana sy fahamarinana hitondra anay amin'ny fiadanana avy aminao aoko tanteraka zany amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka sy ny fanahy masina amen. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Tsy isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho itroatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho itroatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatranisika ao aminy fianakaviana iray ao aminy tsy misy hevitrevitra ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara nanolotra ny aina olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra tsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iaranao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Ramarson eto amin'ny radio Fania.